Dia faly mahitatsika rehetra indray zany amin'izao arivariva ny talata fa 5 ny volana jiona akatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy. Daty malaza ny 20 jiona 1700. Efatra amby 10 taona teo ariny zany mbola dia mipetraka amin'ny fanontaniana mbola mitombona ve izay fahaleovan-tena ny Madagasikara izay fahafaha malagasy izay, ary tombona ve ny fankalazana izany andro manatantara izany, zany mendrika izany andro zany ve isika taranaka ankehitriny. Ka zavatra maromaro vitsivitsy zany no marieko amintsika vetivety eto, satria raha ny ara-tantara dia nomena na dia nomena aza ny fahaleovan-tena tamin'ny taona 1970 dia tsy kadô, zany hoe tsy nomena fotsiny io, tsy kadô. Mazava ny teny malagasy na dia natika tamin'ny nalaina tamin'ny teny frantsay ara, fa novidintsika lafo dia lafo satria naolakolaka ny resaka fa raha nanomboka ny midiran'ny mpanjanantany teto Madagasikara tany amin'ny taona 70 ka mandra-pahatonga ny izao taona iainantsika izao, zany hoe nandalo tamin'ny fanjanahantany tamin'ny 1970, nandalo tamin'ny tolom-panahy faham-pirenena tamin'ny 770 ka hatramin'izao dia maromaro izay raha efa nilatsaka momba ny fahaleovan-tena Madagasikara izay. Raha ny ray tapitrisa aloha za mino fa tsy ampy, betsaka maro lavitra noho izany no mahery fo, sotsika hoe mahery fo zany, mijoro miady novonoina na mpijaliana na tongavatsika amin'izany fanazahona ny fahaleovan-tena izany. Fahaleovan-tena mbola azo atao farangososona satria hatramin'izany ka hatramin'izao dia mbola mipetraka amin'ny fanontaniana satria tsy feno ny fepetra tany mahaleo-tena marina any Madagasikara. Ka izany fahaleovan-tena izany raha ny marina dia tokony harovana toy ny anak'Andriamaso isan'andro isan'ora, satria zavatra maro fahavalo ny firenentsika. Ka ny fototra voalohany eo amin'izany hoe fahaleovan-tena zany dia ny fahafahana. Zay no nahatonga antsika hiady noho ny fangalan'ny mpanjanantany vahiny ny tanintsika amboletra, ary ny fanalana teo amintsika ny fahafahana, zany hoe ny zo ananantsika eo amin'ny tanintsika fa avy dia nogejaina, nolazaina fa tanin'ny frantsay isisy la France, ary mbola reny navery Macron reny izy voatsiela, zany hoe reo zany dia mbola mandray antsika ho toy ny fananany, toy ny andevony hatramin'izao. Na dia mazava ny lalàna iraisam-pirenena fa antsika tany mahaleo-tena Madagasikara, ary antsika madidio reo faritra-masina ary nosy manodidina ny tanitsika araky ny lalàna iraisam-pirenena. Ka ny fahafahana zay
dia fahalalahana misafidy malalaka tsy antery tamin'ny taona 1970 raha ny marina kokoa zany ny daty mazava dia ny 2 aprily 1970 no natao soni tamin'ny maleo tena any Madagasikara ny safidy malalaka ny malagasy ny ho firenena aleo tena tsy ankindoha amin'ny frantsay. Ka aveo dia natao ny fankalazana zany ny 20 Jiona 1970. Talohany zany fahaleovan-teny zay dia tsy nanana zo hifidy zany ny malagasy. Taorianany zay fahaleovan-teny zay zany vao nafaka nananjo hifidy isika. Zany hoe mifidy malalaka iza no olona ho tendrenitsika hitondra ny tanitsika. Tsy mpanjana tany intsony fa malagasy ray, malagasy reny, tena malagasy. Ka tsy zay ny zava-misy amin'izao fotoana, tsy tarika lava amin'izay resaky zay intsony aho fa fantatry ny rehetra fa ny vokatry zay no tiako tsipihana hoe tsy malagasy, tsy azo lazaina ho malagasy mitondra atsika. Tiakanjo anaovako ity dia hitatsika tsara io. Misy sarety io, misy omby mitarika sarety mazava be fa ny omby mandeha alohan'ny sarety. Ka zany ny fitaterana fantatry ny ankamaroan'ny malagasy. Tomobily zany marina fa misy farambola miresaka amin'ny hoe 20 isan-jaton'ny malagasy ianao dia ny sarety sy ny omby sarety amin'izao taona 2020 zao no mbola fantatry ny malagasy. Ka noho izay tsy malagasy mitantana antsika izay dia tsy ahoany na dia andeha any anaty lalan-tsarety, anaty fotaka difotra ambanin'ny omby sy ny sarety ary isika fa izy minerinerina tonatonana eny ambony teleferika ambazaha io, tsisy malagasy an'io na ny kely, ary tsy priorité ho an'ny malagasy, tsy vahaolana, ary zavatra vidiana lafo, trosa mihezinezina ho baben'ny babentsika ankehitriny sy ny taranaka mifandimby ny trosa momba izany. Ka io dia mifandray amin'ity sarety ihany le resaka, matoa ny tsipihako ty saka sary ty, satria io teleferika io dia ny raha ny tokony ho izy zany ny omby ny tokony mandeha alohan'ny sarety, fa ny teleferika dia ny sarety no mandeha alohan'ny omby, satria lay herinaratra tokony hitarika hampandehan'le teleferika no tsy misy, ary efa mampijaly sy mampikaikaiky ny vahoaka malagasy. Efa ataonany maro zao nefa zavatra tsy maika, tsy mahasoa, tsy misy malagasy azy, ary indrindra marina fa fandrosoana randrana tsy mendrika antsika akory amin'izao fotoana izao, ary tsy takatry ny malahelo. Zany hoe tsy natao an'ny vahoaka mihitsy no imatimatesany ny mpitondra zay nanary
zay malagasy azy zay. Ka resaka safidy ireo mpitondra soloteny safidy malalaka tsy misy teritery no ny afarany resako teo. Ka raha ny zava-misy ankehitriny dia eo am-piandrasana ny valiny fifidianana solombavambahoaka isika izao, ary io ny tarafana fa tena tsy misy izay fahafahany zay, tsy misy itsony izay fahafahany zay, fahafahana zay niena toerana tony fenantitra indrindra nanomboka tamin'ny taona 2010 dia izao figiazan'ny TGV moa ny mbola fahafantarako io fa tsy haitsony zay fiantsona azy na Iromara na Iraina ireo, fa reo no tsy valahara mamotika an'ity firenentsika ity, mangeja zay fahafahana amin'ny safidy zay, ary mangeja ny fiainam-bahoaka ataon'ireo kilalao to vorinazo nadala ny firenentsika, ka zay tiny ny atao daty nanaovana ny fifidianana efa nataony zay rehetra nampitaniraniran azy. Zao ndray ny valim-pifidianana tsy avoaka satria fantatra mazava fa resy ny kandidatareo tsy valahara, ka dia mila hodikodina, mila amboarina avadika ny zava-marina andaniana olona zay efa alohambahoaka, toy ny ohatra akaiky ho raisitsika dia tamin'ny faratsio na anao inona ianao na anao inona ianao na manana vola tapitrisany ianao na manana inona ianao rehefa alam-bahoaka ianao dia alam-bahoaka. Ary aza hodikodinareo ny resaka hoe fanoherana indray mandeha mangala batra, nareo no efa zatra manao ny asa malotonareo any, ka dia maiza mipetraka tsara. Zay ny fahavoazan'ny mpitondra politika, mpanao politika eto Madagasikara, tsy mahalala resy, tsy mahay resy, ary tsy mahatsapa tena mihitsy fa hoe tsy mety zany ny zavatra atao, fa dia manao bout de force fotsiny fa hoany na dia efa tsy mety zao ny atao, efa kian'ny olona sy alohan'ny olona dia mbola terena any, ary zay olona mijoro miaro ny fahamarinana indray no samborona, gadraina, oroorony, vonoina mihitsy ara, satria nisy maty tamin'ity fifidianana ity, nisy fahafatesana zay tsy mazava. Zavatra fanerena ny vahoaka malagasy daholo zany, zany hoe tsy misy fahalalahana, tsy misy fahafahana eto Madagasikara. Zany fanindrina atao amin'ny fidy zany, ary ny fifidianana ny vahoaka amina vola kely na amina zavatra resaka bisikileta, koveta, zavatra tsy misy fotony rehetra ity, zany dia efa tsy fanajana ny fahafahan'ny vahoaka zany, fahalalahana amin'ny fidy, tsy fahalalahana ary tsy fahafahana koa ny fanindrina ny fitsarana, zany hoe sakanana ny fitsarana tsy afaka hiasa ampilaminana, hiasa maleo tena, hitsara ampahamarinana ny raharaham-pitsarana rehetra.
zany hoe anameloka ireo mpanao ratsy sy ny mpandika lalàna ka tsy fahafahana daholo zany rehetrarehetra zany satria manome vahana ireo tsy maty manota tsy fahalalahana koa ny fanampianam-bava ny vahoaka tsy afaka aneo ny hevy zany hoe tsy afaka mijoro miteny ny zavatra tsy zakany sy ny manjo azy tsy afaka mivory tsy afaka midina an-dalambe zany rehetrarehetra zany de efa tsy fahafahana daholo zany tsy fahafahana ny fanagadrana tsy andrarina noho ny fitsarana zay voageja sy fitsarana voabaiko zay ka feny zay voalaza rehetrarehetra zay dia tsy firenena afaka vetiveny Madagasikara rehefa tsy misy nefa fahafahana dia tsy misy ny fahaleovan-tena fa resaka blablabla daholo zany ka mampalahelo dia lasa routine zany hoe lasa fahazarana fotsiny sisa lay resaka hoe fahakalazana ny fahaleovan-tena inona fahafahana inona ny olona afaka no afaka manao fety ary midira zany hoe fahaleovan-tena zany fa tsy ny vahoaka gejaina jimbazimana tsy asiana asina tsy asiana vidiny tahaka zao satria vetavetaina mahamalagasy ny asina mahamalagasy mihitsy dia ny sotoavina malagasy zany akoatrany ny fanampiny sy fanajana ny zo ny vahoaka tsy misy tsony ny resaka fahamarinana resaka fifampianon'ny samy malagasy ny fanajana ary ny firaisakiny ny fihavanana dia natakalo vola natakalo voninahitra natakalo fahefana ka tsy misy heviny tsony zany hoe firenena maleo teny zany satria vokatry zay politika tsy manjary ary mpitondra tsy manjary tsy mendrika amin'ny malagasy zay dia tsy manana sisy tany mazava sika raha mijerina nefa ho asehoko manaraka misy mampiseho saritanin'ny Madagasikara misy any Roanne de Nova dia asiana anaty fonoteny hoe France zany na simbotany kely faran'izay bitika ka potony ny vahiny ohatr'izay dia efa tsy manana fahaleovan-tena tsika zany madikana ary tsika dia tsy mahavita tena tsy misy zavatra voafehitsika na varo hoanitsika aza tsy vokatsika hitatsika mamokatra azy eto amin'ny tanitsika ka raha mbola misy sombotany ny Madagasikara na dia ray milimetatra carré ary mbola potony vahiny noho izao fitondrana tsy manjary zao raha mbola misy vato-pifidianana angalarina na dia iray azy ohatran'izao zavatra mitrango zao vato amanetsiny ne nangalarina fa dia raha mbola misy zany dia tsy hisy ny fahafahana tsy hisy ny fahaleovan-tena ka resaka fotoana lany sy fandaniam-potoana ary famitaham-bahoaka fotsiny io fetim-pirenena ataontsika io satria efa tsy mitombona intsony sady tsy misy tsy voaja ny fiandrianam-pirenena malagasy no voazimbazimba tanteraka ny sotoavina sy asina mahamalagasy malagasy ohatra raisitsika fotsiny fifidianana
député européanna farany teo. Ny andro iny dia fantatra hoe iza na resy. Avy hatrany tsy zakan'ny fitondrana Macron sy ny frongony zany ny valim-pifidianana dia noravainy ny antenerapireneny dia ho avy reny fifidianana avy hatrany ao aorianan'izay. Ny antsika fifidianana efa vita efa ray volana zao mbola lolovo. Mino afa raha mbola izao mitoy na mbola io le fifidianana ho atao averina aty amin'ny Frantsa io ary mbola hivaly alohan'ny fifidianana efa avy ataontsika efa ray volana lasa zay. Ka raha mbola tsy misy zay fanajana amin'ny fahamarinana sy ny fahalalahana sy ny safidy zay eo amin'ny vahoaka ahafahany fidy hoe iza ny tiany hisolo tena azy hitondra ny teniny eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena hatrany amin'ny filoham-pirenena zany ka hatrany amin'ny solom-bavamoaka ka hatrany amin'ny filoham-pokotany satria amin'izao fotoana na amin'ny filoham-pokotany ara dia efa voatendry zany hoe tsisy zavatra mandeha amin'ny marina sy amin'ny laoniny intsony eto amintsika fa makany amin'ny fanjakan'olo tokana sy didijadon'olo tokana ny firenentsika manalavitra andro manalina izany hoe tany republikanina tany maleo teny zany firenena maleo teny zany ka ampy zay tokony hatsahatritsika izao fahazarana mankalaza fety tsy mitombona izao satria ny votoatiny mahafetin'le fety mihitsy no tsy mitombona intsony tsy voaza ny fahafahana zay ny voalohany fototra mampaleo tena ny firenena iray zany hoe tsy tsindrinizana iza na vahiny avy any amin'ny aiza na avy aiza fa ny vahoaka ao aminy no mifidy malalaka ary masy mandidy amin'izay olona safidy iny hitondra ny taniny sy ny fireneny zay. Ka zao valim-pifidianana tsy mandeha amin'ny laoniny zao ary zao valim-pifidianana tsy misy mandeha amin'ny laoniny zao raha mbola ekentsika zany dia manofonofotsika fa tsisy zany firenena maleo teny zany ka toy ny tanàna very sampo ny fitenenany rehefa very ohatr'izay mahafaleovatena ny faleovatena sy fahafahana ny fahafahana dia manova mety ka mila mijoro tsy andany andro ankalaza faleovatena pokaty intsony isika fa mila mijoro manangana ary mamerina ny tena faleovatena marina zany hoe misy ny fahafahana ary manaja ny asa maha-malagasy ny malagasy sy ny fiandrana pirenena malagasy ka tsy mila milahatra amin'io resaka fankalazana io tsika fa tokony lahatra tsika sahanjoro hitaky ny tena marina amin'io safidy olo satria ireo no hitondra ny tany sy mifanjakantsika ireo no amolavola sy andany ireo lalàna ife sy amatotra antsika sy ny firenentsika ka raha teo masy mandidy zany hoe tompony fa tsy mpangatakatiny eto amin'ny tanitsika isika ho afaka sy aleo tena marina dia mila mivondrona ary mijoro miady taky izay tena fahafaha taky ny fahamarinana ary mitaky ny fahaleovatena izay mila miady indray isika mila mitolona isika
manohy zay fitakina toro-panafahana ho an'ny tena fahaleovan-tena marina antoky ny fandrosoana ary ny masy mandidy atsika eto amin'ny tanitsika masina ny tanindrazana ka dia matoky ny fahendren'ny vahoaka malagasy tsy andrarak'ilombindo ka anary ny fahaleovan-tena kely fahafahana kely efa azotsika hatramin'izay farisay joro iady na iny kidona na iny kiatra anohy ny tolona ho an'ny tena fahafahana sy ny fahaleovan-tena amin'ny Madagasikara dia mirary tsy azo lazaina hoe fety sambatra moa zany fa mirary fahatongava-tsaina ho an'ny rehetra masina ny tanindrazana mandra-peona daholo ray lasa ary misaotra antsika rehetra naharitra ny iaina